manana roatra ny tsy maha eo an'le vady ka ny kitapom-bola no elana olana hoe ohatrany hoe tsy mahavelona le vady ao an-trano handeha hitady lehilahy hafa indray manao zay isintomana ny hafa eo zany efa tsy voateny intsony fa eo amin'ny faraka amin'ny roapolo izy miteny hoe tamin'ny teny maro no nampanekeny azy ny fandroboan'ny molony no tomany azy nataony mihitsy zay andresy lahatra n'ty lehilahy ty mba handeha atory any hiaraka aminy voatanisany eo daholo hoe fandriako nasiako firakotra tsara asiana mahazava-manitra zavatra tsara no nitenena mba entina an'le isintomana an'le lehilahy mba handeha hiara-tory aminy asa tsisy fanajana an'le tokantrano intsony fa le andeha hitady fitiavana any amin'ny hafa vao mizirika tsy atao mivadiko dia inona indray no ataoko izany fa ny tenin'Andriamanitra dia hoe fitiavana ny lehibe indrindra mety izay ny tonga dia tadidiko fa io tenin'Andriamanitra ao amin'ny 1 Korintiana 13:13 io dia tena io ny teny tamin'ny mariagenay ary voaingana voamaly ny feteny anniversaire amin'ny mariage 15 ans dia tsaroako loatra hoe fa fitiavana ny lehibe indrindra rehefa tena ao anatin'ny olona anankiroa fitiavana tsisy mihitsy hoe andeha akaria rehefa tsy eo kely ny ray tena manaiky ary manaja surtout hoe raha namasinina le mariage tena hoe manaja satria efa tenenin'Andriamanitra koa hoe alako ny fisoram-bady ozy izy nareo lehilahy tiava ny vadinareo dia nareo vehivavy maneke vadinareo tsy alaolana mihitsy zany ny amin'ity fitondran-tenan'le ramatoa ty hoe ny kitapom-bola dia netiny ary ny kitapom-bola tsy manana permission mihitsy andeha akary manaja ny tokantrano aloha ny zava-dehibe indrindra zany hoe andeha aoko sika ivoko fity ambaraparain'ny andro tsy ampitiavana teo amin'le vadiny ve le ramatoa hientiny tsy fisainana tsara hoe ahoana marina ny avesan-tanjany zany hoe manana tokantrano zany ny fanajana dia miteraka tena fitahiana ao amin'ny tokantrano raha za manokana tsy hoe lafatra tena lafatra ny tokantrano fa hatramin'ny tena nandraisako an'io teny io hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo haiko mihitsy zany différence-ny tamin'iza tsy nanaiky an'izay hoe maneke ny vadinareo na inona tsy fahamarinana na inona hoe j'ai raison manana rariny maneke vadinareo ifizay ny didy fa rehefa io hoe maneke ny vadinareo tena tafatoetra tsara hafa mihitsy ny fiseho an'le izy tsy mila miady hevitra be na dia indray ary ianao te hitrotra indraindray aneo hoe ianao marina misy fotoana tena le fanekenan'le vady fotsiny dia miteraka zavatra tsara be da be akoatr'izay koa mety hors sujet kely fa tiako ampidirina ihany le izy fa mety misy ifandraisany amin'le tokantrano ihany mba halavrary an'le tokantrano
le teny hoe ary andaony raisy reniny izy rehefa anambady zany io hoe andaony raisy reniny izy io teny io rambana dia tsy azoko raha tsy tonga taty à la réunion Justine fois zay ny fiainako tany Madagasikara aloha manana tokantrano mitokana ny tranoko fa ray lakoro amin'ny neninay ray lakoro amin'ny neninay izy dia samy manana ny tokantrano fa le juste firaisana ray lakoro fotsiny ohatrany tena tsy marina taminay le tenin'Andriamanitra hoe ary andao ny raisy reniny izy satria à chaque fois misy zavatra dia ohatrany hoe lasa makao amin'eny foana na meny makao aminay foana fa iny fa tonga taty à la réunion zay na niny na tsy fahampiana tena tsoroko aminareo hoe betsaka ny tsy fahampiana na andao ny raisy reniny izy tena hitako mihitsy hoe aika izao ny valeur an'ileo hoe miala amin'ny ray aman-dreny rehefa anambady tena hafa mihitsy ny zanako ara tena tsoroko hoe tena ohatrany hoe tao anatin'ny fahoriana ny fiainanay raha vao tao anatin'ny tsy fahampiana zay ngamba ny tena mot exact tao anatin'ny tsy fahampiana ny fiainanay tamin'izay vao tonga tena ny zanako lahy mahita hoe sambatritsika ary maman sambatritsika ary maman satria tonga dia mety tsy haiko ny manazava an'izy hoe inona le différence fa enao amin'ny fiainanao mihitsy hoe zay le valeur an'le hoe miala ny raisy reniny misy hitanao azonao tsapay tanana zany hoe io ny tanan'Andriamanitra miahanao raha mbola teo anatrehan'ny raisy reny dia matetika rehefa tsy ampy dia mba hampisambory kely neny mba hampindramo aloha dia amin'ny anina omeko rehefa tena dinihana tsy mety le izy tsy mety le miantehatra amin'ny ray aman-dreny le mitrosako moa iny mbola tantara hafa mihitsiny na hoe mbola averinao ary le izy fa rehefa tena tsy eo anilany tena mahay miatrika tsara amin'ny fiainana ianao dia tena matoky an'Andriamanitra tanteraka hoe Andriamanitra mihitsy no tanao mihitsy zany le tanan'Andriamanitra hoe io afa tena miankina amin'Andriamanitra izy anteherana raha tsy Andriamanitra fa tena miahy io Andriamanitra io ary fitahiana dia tonga rehefa mankatoa anazy ianao mety amin'ny endrika mety tsy eritreretinao nenay izao mety hoe voatery zay satria zay tena lasa lavitra tsisy anizan'izay anterana fa ny valeur an'izay hoe miala ny raisy reny zay rehefa nambady tena misy na hidira-pahasoavana ianao efa tena oro zay hoe tina nkao izako ihany fandriana zany dia efa ohatrany hoe vonona mihitsy ny le vehivavy andoto ny fandriana amin'ny filana fotsiny ivoky fiteny izy ary rehefa ny teneny hoe ny kitapom-bola dia netiny efa manantena kosa le vehivavy hoe ahazo vola rehefa avy eo indray zavatra kely mety filana kely ny kiraro mety filana kely ny kanjo mba te hinako dia ohatrany avy mahatonga ny olona manaonao foana mahatonga ny olona hivarotena ny sasany indray tena hoe ohatrany hoe tena voatery indray izy amin'ny lafin'ny fiainana amin'ny alomana ny ankonana rehefa tena mitana mafy an'Andriamanitra ianao tena miahanao izy resaka hafa indray fa zay hoe resaka fatokina an'Andriamanitra zay ihany no tiako
ho avohitra am'le izy. Misy fotoana ny vadiko tsy miasa. Na tonga an'le izy le mpampiasa ohatran'ny fetsy. Hitanareo ohatran'ny ny raha livreur ny vadiko ny tomobile anay na manao livraison. Nefa raha simba le tomobile tsy anamboatra le mpampiasa. Teo mihitsy ny olana tamin'izay. Efa ny simba le tomobile. Na ianao zany tsy afaka hideplace intsony. Nanao fandra nazava tsara tamin'le mpampiasa le vadiko hoe tena tsy mety fa hitedavy tomobile. Dia rehefa tonga tamin'izay dia mifamaly tamin'le mpampiasa izay. Za moa zany ny voalohany indrindra. Satria ohatrany sady miakize no te hividy an'le tomobile no mandatsa tsy fantatra tsony tsy avy amin'ny fo marina le izy. Ny afetsifetsena ao anatin'le izy daholo. Dia rehefa mifamaly tamin'iny, za tsoroko aminareo fa hatramin'izay na mbola tsy nateraka indray ary. Dia za tsy mipetrapetra-pony zany raha mbola marina. Za zany tena olona mpiady resaka fahamarinana. Fa zany hoe fanovan'ny tompo raha taloha na ifanaovako totondry ary ny fahamarinana io. Dia tsy maintsy milaza hoe ny amin'ny marina rehefa ny amin'ny marina. Tena hiadivako mafy. Fa zao anomen'Andriamanitra na za fanazava-tsotra, na za mangina, na hitondram-bavaka ny olona izay tsy miray hevitra amiko ary lasa nomen'Andriamanitra an'izay toe-po izay zay zany dia efa marika hoe tena niova, efa lasa ny zavatra taloha. Averiko amin'izay teo amin'ilay mifamaly. Rehefa samy niziniziny teo, nanaovan'le rangavava moa hoe tsy ianao mihitsy nibaiko anahy. Avy eo zany le tomobile saika hovidiana tamin'izany, ohatrany hoe nampifilafilana taminay dia lasa le olona makatsy makaroa. Izay zany. Amin'ny herinandro manome anao herinandro fa raha tsy mahita tomobile ao anatin'ny herinandro ianao dia hitanao eo ny toyany. Izay teneniko an'le rangahy tamin'izay. Niandry. Dia rehefa ohatrany hoe nanomboka ny latsinainy dia ohatrany hoe niandry. Izy zany hoe hividy tomobile ihany. Fa tsy mividy teo eo. Dia ny zoma amin'izay natsoko le rangahy. Za moa nanaova vava tao anatin'ny telefonina hoe tsy fantatrao nga za. Izy tena manambony izy. Ary misy fotoana ireo olona ireo mifanenana tsy avy ianao hiafinafina izy na amin'izy. Tsy manenjikenzika ny eritreritro zany rehefa ianao mihitsy ny marina. Ohatr'izay le izy. Hoe kitapom-bola no tsy eo dia andehanao foana. Tsy mivola, tsy mifisim-bola no dika hoe inona. Tsy mifisim-bola no hoe vita amin'ny fiainanao. Hoe tsy fanananao mandrina iry. Olom-pony ianao. Fa rehefa tena mivavak'izay. Nahita asa tsara lavitra ianao. Anomanan'Andriamanitra zavatra tsara lavitra ianao. Fa tsy ny filana mandalo. Manapotehana tokantrano. Raha araka ty tantara eto amin'ny ohabolana toko fahafito. Ao anatiny ary resaka fitiavana. Resaka fitiavana le izy. Fa misy resaka fijangajangana. Fitiavana hafa mihitsy. Rehefa fitiavana madio. Fa tia le azavavy ity dia tena hoe fijangajangana tsotra fotsiny tsotra izao. Na inona endrika tsy fisina. Na inona endrika hoe tsy eo ny vadinao fa lasa mandeha manao mission ohatra. Tsy. Tanteo. Teto amin'ny andehany fady
5 izy nandray dia mifarana teo amin'ny faraika amin'ny 20 dia ho amin'ny 12 izay mandray ho bolana toko 7 tsika izao. Araka ny efa nazavaiko teo ihany koa eto amin'ny andininy 15 rehefa voazavany ihany moa izy teo dia ity vahiny janga ity izay nanababo n'ity lehilahy ity ka rehefa tratrany dia noentiny ary tsy navelany mihitsy ary dia namorona ny lainga tanteraka mihitsy ny hoe efa nanao fanadim-pihavanana izy ary efa tena nanao voady izy. Ity zavatra izay nataony ity hitantsika tsara fa tsy avy amin'Andriamanitra fa ity izany hoe vehivavy janga izany, vahiny janga dia avy amin'ny devoly izany, fantatsika tsara izany. Ary eto ny fifanakena izay nataon'izy roa tota dia avy amin'ny devoly satria ilay vehivavy janga no nahazo n'ity lehilahy ity ka rehefa voababo n'ity vehivavy janga ity lehilahy ity dia nataony filana samihafa ary azony tany hatramin'ny tany ka dia efa niteneniny amin'ny fomba fiteny rehetra langolango dia tratran'ny tany avy ka voataona n'ilay vehivavy ary ny iray trano zareo tao anatin'izany nefany dia teny voalangolango izay iray vehivavy dia hitantsika fa dia milaza mihitsy izy fa lasa nivoaka ny vadiny lasa raha lehilahy fa tsy ao ary hitondra kitapo-bola avy eo izany hoe efa fizako fotsiny fa efa vita izy ity dia ary nanao izay rehetra filana rehetra tamin'ny raha vehivavy tamin'ny raha lehilahy ity vehivavy ity ka dia vitany daholo sy ny zavatra rehetra nataony. Ny zavatra fantaritsika eto dia izay ny vehivavy janga eto ilay vahiny janga dia fantatritsika tokoa fa miteny angara vavilova. Non, tsy miteny ka ny micro-nao mety dia okey dia mankasitraka anao tamin'ny fanazavana fa afaka manohy ianao avy eo raha mbola misy fotoana, raha mbola afaka miditra ihany koa dia mitombo hatrany amin'ny fahasoavan'ny tompo. Dia efa fitianiko kely ilay nentinao teo no matoko nandraikitrano dia mamitina kely ihany ahako. Dia hitantsika fa arak'izay efa fanazavako izay dia voatarika tikatra tovolahy ity araka ny tenenin'ny Samuel fa tovolahy kely izay tsy saina izy ka niala tamin'ny namany rehetra ka rehefa voatarika n'izy ity dia azo n'ilay vehivavy janga. Ity vehivavy janga ity ka dia nentiny nataon'izay nanara-po amin'ny filana ratsy nataony tany an-tranony tany izy azy tany satria izy dia efa hikatsaka andro aman'alina mihitsy. Tsika any hoe maizina dia maizina mihitsy nandihana nitady an'ity ka rehefa tratrany dia nentiny tany an-tranony ary efa namboambariny daholo ny mombamomba ny rehetra mihitsy. Hitantsika eto raha raisiko ara-panahy kely izy ity fa efa mandeha ihany lera tsika dia hitantsika eto fa ao anatin'izany ny ara-panahintsika eo anatrehan'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra dia rehefa tsy miambina dia ho tratran'ilay devoly satsana satria ny vahiny janga arak'izay efa voalaza tery ambony dia devoly, rain'ny devoly, rain'ny laingy, rain'ny faharatsiana rehetra ka tsy ao anatin'izany ny fitiavana agape, fitiavan'Andriamanitra, tsy ao anatiny ity izay voalaza eto ity ary ny voady izay nataon'ity vehivavy ity tsy avy amin'Andriamanitra izany, avy amin'ny devoly, eo anatrehan'ny devoly ka ny eto dia ho an'ny zanak'Andriamanitra izay rehetra tsy mivavaka alohan'ny atory dia ho avy ilay fanahy ratsy dia androbanao satria tsy kely lalana ny ratsy fa dia miambina mandrakariva ihany koa izy tahaka ny fiambenantsika ny tompo ihany koa ka izay rehetra manaiko taritiny dia azony tanteraka tokoa tahaka an'ity lehilahy kely izay tsy saina ity ka niataka niala tamin'ny namany rehetra izy ka dia tratran'ilay vehivavy janga ka mila miambina mandrakariva ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny fanontaniana sy fiandrasana azy. Eto dia tena hoe fijangajangana avy amin'ny fanahy ratsy ka dia tahaka an'izay ihany koa eto izany tikatra teny ity dia azo raisina zavatra anankiroa ity, raisina amin'ny toe-piainan'ny zanak'Andriamanitra, ny tsy hoe ny zanak'Andriamanitra ihany fa toe-piainan'ny zanak'olombelona
dia raisina amin'ny toe-pianina ara-panahy ihany koa. Amen. Ka mila mitandrina raha miresaka zanak'Andriamanitra moa dia izay zany fiambenana voalohany ho an'ny zanak'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka, miambina mandrakarivo mba tsy ho voatarika ilay fanahy ratsy, tsy ho azon'ity vehivavy jejo ity vehivavy janga, vahiny janga moa zany izy, ary hitantsika fa ny devoly dia manao vahiny ho amintsika foana izy rehefa miriorio eny amin'ny rivotra eny. Amen. Dia eto ihany koa dia fitandremana ho antsika rehetra ihany koa hoe amin'ny fanaovana zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia fitandremana ho antsika ihany koa eto hoe filana amin'ny fitiavana rendrarendra. Satria ny tenin'Andriamanitra koa dia efa mampilaza ihany any amin'ny tontolo hoe mifalia ary zatovo dia mbola tanora ianao. Dia amin'ny faraparany any izy miteny hoe kanefa tsaroako izy fa mbola ho tsaraina ianao any aparany any. Dia mila mitandrina tanteraka ny zanak'Andriamanitra ao anatin'izany fa mbola ho tsaraintsika rehetra. Ary ity tenin'Andriamanitra ity dia tena hoe mampihitatra an'izay tsika ahafantatra fahalalana tsara ao amin'Andriamanitra. Amen. Dia mila hitandremantsika ny fiainana izay mbola hiainantsika ihany koa. Satria izay ilay hoe miambina dia mila zany tsika tena hoe manakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra foana dia amin'ny alalan'ny teniny sy ny vavaka ihany. Dia finahitra ho an'i Jesosy dia mankasitraka antsika ny anatra amin'ny farany. Indraindray ara-meko ny hafa mamarana azy izay mandray eo amin'ny faharoa amby roapolo mandray dia faranatra amin'ny farany. Ihany koa dia arak'izay teny izay moa efa mazava amintsika rehetra ihany. Rehefa tratran'ny fangolangolana ity tovolahy kely ity izay tovolahy kely izay tsy saina moa izy miteny ery, ary hitantsika ilay vahiny janga fa tena hoe tsy misy hoe nisy vehivavy tafiditra ny devoly na hoe nisy vehivavy lasa nanao adalàna, tsy isy an'izany fa tonga dia voateny mihitsy ery ambony ery hoe vehivavy janga, vahiny janga sy vehivavy jejo. Tonga dia izay mihitsy ny voateny ao ary hitantsika izany fa namany devoly. Ny ohatrany hoe ity vehivavy ity izany ohatrany hoe vadiny Losifera ihany raha dinihana ny atao. Satria Losifera izay efa resin'Andriamanitra tany an-danitra dia nidina tetỳ tany. Eto indray dia efa tonga fa mandroba an'izay zanak'Andriamanitra tsy miambina. Ka dia izay tratra dia robany tokoa. Ka rehefa niala tamin'ny namany ity tovolahy ity dia voatarika ity vahiny janga ity, vehivavy jejo. Rehefa tratrany dia nangolangolainy sy ny entiny dia nataony ny fanaovany ratsy rehetra tany, ary ny entiny tamin'ny teny mamy mihitsy dia azony daholo ny ainy hatramin'ny ainy dia azony daholo ary dia nataony izay nanaovany anazy tao. Sa moa ity vahiny ity itikatra tompon-trano izay efa lasa itikatra. Tsika fa eto ny tenin'Andriamanitra dia i Samuela no nanao fanoharana ho an'ilay zatovolahy izay nijerijerevany sy nitsikirihany, ary rehefa hitany dia niaraka tamin'ity vehivavy janga ity. Ka iza no manara-maso eto ilay nitondra ny kitapo-mbola izay mivoaka fa dia ny Andriamanitra. Izy fa satria izy no mahita izay ataon'ny olona rehetra, izy no mahita antsika rehetra. Anatin'izany ihany koa Samuela izay nitondra ny teny ho antsika fampianarana, ho antsika manohatra ity teny ity. Izany hoe ny devoly izany dia miriorio eny amin'ny rivotra eny ka mitady izay arapany. Ka rehefa tsy miambina ny zanak'Andriamanitra dia tratrany tokoa. Ary ao anatin'izany ny fiambenana amin'ny alalan'ny vavaka ao amin'ny alohan'ny Natory. Mila miambina tahaka an'izay ihany koa mba tsy ho tratrany, fa dia raha tsy tena ataony potsaka tanteraka mihitsy ianao, simba mihitsy mombamombanao rehetra, tsy avelany ianao. Amin'ny voalohany foana ianao amin'ny fafanaretana, rehefa any ampovoambony any amin'izay ianao reraka dia aiza mitodika mitady an'Andriamanitra amin'izay avy eo hoe Jesosy eo fananina rehetra izahay. Dia tahaka an'izay rehefa tratran'ity vehivavy janga itikatra
dia tena hoe mila miambina fa dia inona moa ny hafaran'ilay vehivavy janga fa dia fahafatesana no miandry azy rehefa vita izay zavatra tsy rehetra ataony any amin'ny fiainantsika hita ny toerana misy azy ka dia mila miambina izany zanak'Andriamanitra izay rehetra mitady sy mikatsaka izany famonjena izany sy mitady ny fiainana mandrakizay ao anatrehana Andriamanitra. Amen. Mankasitraka antsika mianatra amin'ny farany voninahitra ho an'i Jesosy.